Efa miriarisy manao fampelezan-kevitra indray ankehitriny ireo olomeloka nahatonga ny ampahambaton-drajaonaromampianina honofana ny CES niverina nitondran-draharaha eny anivon'ny fitsarana indray ny olon-tsotra nametraka ny fitoriana vokatrizany. Tafakatra 7 ireo taratasy ny mpitatitra voatazona eny amin'ny polisy n'Antananarivo hatramin'ny fiandohany ity taona ity manao fanahiniana mampiasa ny tapakilan'ny contravention ireo mpitatitra ialana amin'ny sazy samihafa. 570 ny vahoaka malagasy no tsy manana rano fisotro madio tonga ny antranony. 570 ny maka rano eny andrenirano na mampiasa lavadrano saingy tsy zatra manadio izany mialohan'ny ampiasana azy ho an'ny fokotany iray eto Andrenivohitra. Tokantrano 740 amin'ny iray alina eo ihany no manana pompiny jirama. Mitoy ny fanomezam-boninahitra ny Nelson Mandela ataon'ireo vahoaka afrikanina tatsimo. Natao herinandro fisaonana ny herinandro avy io ary amin'ny alahady 10 Desambra ho avy izao no atao ny fandevenana azy. Manasanao indray tompo klasy tompoky vavy anaraka ny vaovao ny Kolo TV sy ny Kolo FM hatramin'ny farany. Ny Living Faith Church Worldwide na ny Winners Chapel International dia manolotra ho anao Shiloh 2013 feonam-be-isa-taonan'ny mpandresy rehetra eran-tany atao any amin'ny foibe Canaanland Nigeria ny talata 10 hatramin'ny zoma 14 Desambra 2024 loha hevitra dinihina fahasoavana miopapana mpampiatrano David sy Faith Odepo. Charity never faileth. So until that love fails in you cannot fail in life. Arahino mivantana izany amin'ny satelita ao amin'ny Winners Chapel International Antananarivo ampitan'ny Alliance Française Andavamamba. Ireto avy ny fandaharam-potoana ny talata 10 Desambra amin'ny 7 alina ny fanokafana, ny alarobia 1 Desambra hatramin'ny zoma 14 Desambra isaky ny amin'ny 8 sasany maraina sy amin'ny 7 alina ny fotoan-dehibe, isaky ny amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 3 sasany atoandro ny sekolin'ny fanasitranana sy ny fiaonam-ben'ny mpandraharaha, isaky ny amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 7 ariva ny fiaonam-ben'ny tanora. Infoline 032 05 671 76 033 11 787 40 034 07 671 76. Tsy misy vidy pidirana. Akafareny indray tompo klasy tompo vavy ny tsy dia ny tokatranao amin'ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV sy ny Kolo FM ianao amin'izao fotoana izao. Asaina hampanajana ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Anboantsika ny fotoana ary dia vaovao mahakasika indrindra ny lafiny ara-politika. Olona maro no efa voapirofo fanandika ny lalàna araka ny didina avoaka ny CES tamin'ny 12 ny volana Novambra farany teo nandrindra ny famoahana tamin'ny mpomba ofisialy ny valim-pifidianana. Izany moa no nitranga dia noho ny fitoriana napetraka ireo olon-tsotra araka ny pirofo izay teo ampelantanan'izy ireo ka nahatonga ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES namoaka ny didy ny fanandrify tamin'izany ary naikeny ny ratsa-pitsarana ity fa ny fanandrify tamin'izany ary naikeny ity ratsa-pitsarana ity ihany koa fa nisy tokoa ny fandikan-dalàna ny verina nitondra ny raharaha teny anivo ny fitsarana indray ankehitriny ireo olon-tsotra nitory nanentsika n'ireo olona maro nanao ny fandikan-dalàna fanadidina mahakasika izay no arantsika. Nivoaka ny didim-pitsarana avy amin'ny CES ny 20 Novambra farany teo tsy ampy ahatongavana amin'ny fanalanan-darana ny kandida ery Rajaonarimampianina ny pirofo sy ny fandikan-dalàna nentin'ny olon-tsotra maro nitory tamin'izany fotoana izany. Neken'ny fitsarana kosa tamin'ny fotoana io fa nisy tokoa ny fandikan-dalàna rehefa nodiniana ireo fitoriana maro. Voka ny vatony kandida ny filohan'ny tetezamita miisa 750 mahery no nofoanana noho ireo tsy fanarahan-dalàna ireo indrindra. Izany hoe nisy olomeloko atao matoa tonga tamin'ny fanafoanana n'ireo vato anarivony maro ireo ny fitsarana. Tahaka ny miaino ihany fotsiny anefa ny fanjakana malagasy toy ny afaka ho azy ary lasa tsy maty manota ankehitriny ireo olomeloka sy piray tsokombakomba ka nahatonga ny CES nanasazy ny kandida ery Rajaonarimampianina tahaka ireny. Misy minisitra izy ireo, misy lehiben'ny faritra, misy taleniny sampandraharaha-panjakana isan-karazany hatramin'ny mpikambana amin'ny androm-panjakana. Izay nazava fa nampiasa ny fahefa-panjakana tamin'ireny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny. Efa resy hita fa efa mirotsaka manao fampelezan-kevitra indray ankehitriny ireo olona meloka ireo, tsy misy manenjika, tsy nisy nanala teo amin'ny toerany ka ohatran'ny vitavita teo ary tsy nisy toyny ny didim-pitsarana navoaka ny CES izay neken'ny rehetra ary isan'ny pirofo mivaingana fa nisy tsy fanarahan-dalàna tokoa tamin'ireny fotoana ireny. Vokatra izany
nitondra ny raharaha eny anivon'ny tribonaly anosy indray ireo olon-tsotra nanao ny fitoriana rehefa hita fa nodian'ny fanjakana fanina ny momba ireo olomeloka na hatonga ny ampahambatony rajaonaromampianina ho foana. Nametraka fitoriana izy ireo, fitoriana n'ireo rehetra ny iray petsapetsa sy ny iray tsokombakomba nanao ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny toeran'io kandida io mba hampandresena amin'ny fomba rehetra ny ty farany, izay tafiditra laharana faharoa ka tafakatra fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ankehitriny. Efa voaray eny anivon'ny fitsarana izany fitoriana izany omaly, narahany profo rehetra izay efa nodinihin'ny CES sy nekeny ity fitsarana manokana momba ny fifidianana ity fa mitombona ka nahatonga ny kandida rajaonaromampianina ho voasazy. Omaly no nipetraka ny fitoriana, andrasana indray ny toyny. Ny ayain'ny olon-tsotra sy ny mpanara-baovao maro dia ny fitakiana fanovana sy ny ady amin'ny tsy maty manota ny matimatesana teto ka nahafaty mpitolona maro, kanefa io hita maso mivandravandra indray ankehitriny fa mitady ny ahazo vahana ny tsy maty manoto ary ny tena mahavahalalànina dia afaka mandray anjara malalaka amin'ny fampelezan-kevitra samihafa izy ireo ankehitriny. Fampelezan-kevitra tafiditra ao anatin'ny fifidianana heverina fa hametrahana repoblika fahaefatra hoeto mampandroso marina sy manova ny Madagasikara. Mahakasika izay vaovao izay hatrany dia efa mazava ary fa tsy maintsy ho lavy ny fitsarana isan'ambaratongany ny fitoriana izay mipetraka amin'ny fanafoanana ny didim-panjakana milaza ny fahafahana ireo filohan'ny mpanjakana manatrika ny fampelezan-kevitra sy ny fampiasana ihany koa ny anarana sy ny anaran'izy ireo amin'ireny takelaka maro samihafa ireny. Anisan'izany moa ny sary ny filohan'ny teteza vita raha ity didim-panjakana ity satria manome lalana feno izany didy izany. Anisan'ny efa nandray lesona moa tamin'izany ny KMF Knoe ary ny Ankolafy Ravalomanana indray izao no mandray izany ny valim-pitsarana izany. Fanadihadiana mahakasika izay ary no arantsika. Nolavy ny fitsarana ny fitoriana napetraky ny Ankolafy Ravalomanana ny fahaefatra ny volana Desambra lasa teo amin'ny fanafoanana ny didim-panjakana mitondra ny laharana 13 tsipika 3,7 ny fahenina ny volana Novambra, malaza ny fahafahany ireo tompon'andraikitra amin'ny androm-panjakana manatrika ny fampelezan-kevitra ny fampiasana ny anarana ny sarin'ireo filoham-panjakana. Raha ny fanazavana noentin'ny fitsarana fa tsy mahefa amin'ny raharaha izy ireo noho izy ireo mpitsara fotsiny ihany fa tsy mpitsara amin'ny lafy ny lalam-panorenana. Raha ny fanazavana azo ihany mikasika ity didim-panjakana ity dia ny fivoahany anatin'ny gazety-panjakana izay manambara azy ho ofisialy. Efa nambara ambenimbeny teto amin'ny vaovaon'ny Kolo TV sy ny Kolo FM fa tsisy velively ny fanekena ny fanafoana ity didy ity noho ireo tompon'andraikitra isan'isany notendreny ireo mpitondra ankehitriny. Raha tsy ahivona nefa ny vaovao navoakan'ireo gazety mivoaka isan'andro fa tsy tazana tao anatin'ny didim-panjakana nivoaka nandritra ny filakevitry ny minisitra ny mikasika ity andinin'ny farany milaza ny fampiasary ny sariny ireo kandida ireo. Tsy ny Ankolafy Ravalomanana irerana efa no efa nangataka ny fanafoana ity didim-panjakana ity fa nisany ihany koa ny fiarahamonim-pirenena avy amin'ny KMF Knoe izay nolavy ny filan-kevim-panjakana ihany koa ny fitoriana napetraka izy ireo. Araka izay dia mizotra ampilaminana ny fampelezan-kevitra izay iarahan'ny filokandidan'ny Mampara miaraka amin'ny filohan'ny teteza mita ankehitriny Andry Rajoelina fa tsy maintsy hatrehany ity farany izay fampelezan-kevitra izany. Fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra nefa no irariana amin'ity fifidianana ity saingy hatreto ny fanohanana no efa tsapa sy tsy visiny mangarahara ary ny fitanilana mengy amin'ny tsy fanarana ny andinin'ny fafolo amin'ny tondrozotra izay efa lasa lalàna milaza ny tsy tokony iandaniny ny filohan'ny teteza mita mandritra ny fifidianana. Vaovaon'ny fampelezan-kevitra kosa indray dia efa hiditra sahady amin'ny herinandro faharoa ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana amin'ny faharoapolo ny volana Desambra isika amin'izao fotoana amin'ny toy ny fitsidihan'ny kandidan'ny MMM na ny malagasy miaramainga amin'ny boriboritany fahaefatra ary fanomanana pera larina fahaenina ambin'ny folo amin'ny bulletin tokana ireo faritra adiny ny mpitondra hatrizay. Efa diso fantatry ny kandida ity loatra moa raha ny olana ny mponina amin'ny faritra iny tsy hainy araka izany ny tsy hitondra ny vahaolana na dia vonjy ranovaky aza izany tetezakazo afahan'ny mponina mifamezivezy no nentina tetsy andavamamy fa nampanazavana no arahantsika miaraka amin'ny namana Hilda Asinjo. Nidina tety zahay tamin'ny herinandro lasa iny dia hitanay fa sahirana ny vahoaka ety ary nakabeaza ny olona mitondra vohaka daholo dia anisan'ny nanaitra mifonay sy nandonanay le fahitana izay le hoe olona mitondra vohaka nakabeazan'ny olona tety dia natonga anay ny azakazaka hoe aloha amboarina aingana ity lalana ity mba tsy hanahirana. Jerevana tao anatin'izy ihany koa maro ny ankizy mampiasa an'ilay lalana dia anisany naporisika anay hoe andao atao laharam-pahamehanana fanambarana ity. Tsy ny olona hoe fanaovana propagandy fa araka ny efa namparako foana moa hoe izahay atao anatin'ny chef de service technique boriboritany fahaefatra no asanay zany dia amin'ny maha chef de service technique zay efa malala misimisy kokoa zany an'le faritra rehetra misy eto boriboritany fahaefatra.
enjana ihany koa ny fifananana amin'ny azakazaka ho eny atsy mazaza mbola samy manao zay hoafany ihany koa ireo pirotsaka hofidiana ankehitriny ho an'ny kandidan'ny mapara amin'ny boriboritany faharoa dia be ny fitezana tanàna no nentin'izy ireo na noho ny fampahafantarana ireo kandida androany maraina hitafamivantana tamin'ireo mpifidy teny anivony fokotany ihany koa ny tariky lanto rakotomanga vaovao ara-tsosialy no antsika nomboana izao noizana izao fampahalalam-baovao izao 7 sy 700 ireo taratasy fiara fitateram-bahoaka voatazana ny anivon'ny polisy ny renivohitra hatramin'ny volana janoary tamin'ity taona ity tsy alain'ny tompon'izy ireo ary ny contravention no taratasy ampiasainy ireo fiara ireo tsy fanarahan-dalàna izany hoy ny tompona andraikitra tetika moa zay ety miady kosa ho an'ny mpitatitra izay milaza milamina kokoa rehefa misy izany taratasy izany ildasinjo no arahantsika makasika izay fanadidina izay manao fahadisoana alain'ny mpitandro filaminana ny taratasy takalon'izay mahazo ilay tapakila fantatry ny maro amin'ny hoe contravention tsy mahagaga intsony izany ho an'ny mpitatitra eto andrenivohitra saran'izy ireo aza tapaka araka ny fomba filaza azy andavanandro ny taratasy afaka manao fahadisoana hafa indray tsy mandosa azy. Ianao ve efa tratran'ilay hoe miasa nalain'ny polisy ny papier dia miasa amin'ny contravention? Ie, efa tsatsa dia contravention toko miasa. Nandritra firy andro? 2 andro. Lizy aloha zany aminay aloha hoe contravention nentina miasa satria raha mety isy contravention anao zany fa papier dia tsy maintsy mbola ahitan'ny polisy irika foana zay anasazinanao. Fa raha mahita contravention izy mantsy dia tonga dia efa voasazy ty tôbily ty dia alefany fotsiny. Eny anivon'ny fikambanan'ny kooperativa fitaterana efa misy ny fanaraha-maso ireo mpitatitra ary manentana ny amin'ny fanaran-dalàna ireo tompona andraikitra. Ireto avy no taratasy tokony ho eny ampelantanana ny mpitatitra ho afaka miasa. Taratasy fianona moa zany dia manomboka amin'ny carte grise, eo ny licence, eo ny assurance, eo ny patente zany hoe ny hetra moa zany dia eo ihany koa moa zany ahitana ny carte violette. Tamin'ity taona ity 7 sy 700 ireo taratasin'ny fiara-pitatitra no soton'ny polisy munisipaly no tsy misy maka raha ny fanazavana teo anivon'ny polisy mafisatroka isy ny fandraisana andraikitra manokana mikasa ireo mpitatitra miasa tsy misy taratasy ireo. Hatramin'izay zany dia mbola manohy miasa ireo tomobily ireo fa isy ny opération izay ho ataonay manokana ifampizaranay zany ny laharan'ireo fiara ireo dia isy ny opération izay alefanay eny an-dalana mba hijeren'ireo fiara ireo inona zany zavatra ampiasain'ireo tomobily ireo amin'izao dia hita moa sazy ataon'izareo ireo aveo. Ny fidirana forera no sazy manaraka ny fanapahana ny taratasy raha ny fanazavana azo. Andoavam-bola isan'andro zany ny fidirana ary 10 andro no feim-potoana lava indrindra afaka hitazomana fiara iray. Makasika izay vaovao ny fifamoivoizana izay hatrany sainga ny lozan'ny tranga omaly izay nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao atetsy merina voany dia tsy maintsy atolotra ny fitsarana atoato ilay lehilahy mpamily ilay fiara camion nandona nahafaty ny zazakely 7 taona tetsy merina voany raha ny fanazavana azo teo anivony zandarmariam-pirenena miandry ny fianakaviana ny tompon'anjoa avy mandevona ilay razana ary samby vao tanterana ny fakanambavany ity mpamily ity efa voatazana moa amin'ny brigade ny zandary etsy talatamaty ilay fiara izay nandona nafaty ity zazalahykely ity hatramin'ny izao fotoana izao raha tsy hivina dia omaly tamin'ny 12 ora no nitranga ity lozana tsiravina ity atetsy merina voany zazalahykely 7 taona andeha ampitany arabe anomaty vao hitsaky ny fiara. Vaovao mahakasika ny lafiny aditany kosa indray dia mahatonga disadisa eo amin'ny mponina sy ny tompon'ny tany iray etsy Ampefiloha cité any fananganana tamboho ataon'ny tompon'ny tany ity eo amin'ny sehatra miantso ny kivokotany efa ho 20 taona ity tany io no nisy nanao fananganana ary ny janona ho toerana filalaovan'ny ankizy izany toy ireo sehatra maitso 12 hafa eo amin'izany tanàna izany tsy misy taratasy fahazon-dalana avy amin'ny commune ny fananganana ity kanja ity antony moa hitoriny ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mponina ny tompony ilay tany fanadidina ary makasika izay no rantsika. 10 taona zao zaridaina filalovan'ny ankizy no nipetraka teto amin'ity toeran'ity nanomboka ny volana novambra teo tonga teto ny tompon'ity tany ity ara-panjakana nitondra vady tany sy taratasy avy amin'ny fitsarana nanamarina fa azo ny atao ny manala ny zaridaina teo nahagaga ny mponina zany ary nahatonga azy ireo nitsipaka ny asa. Ny mponina Ampefiloha zany izay efa nipetraka teo hatramin'izay efa 10 taona mahery dia mahafantatra tsara fa misy ny atao hoe espace vert izay natokana ilalovan'ny ankizy sy ho zaridaina kanefa ny amin'izao fotoana izao dia misy olona izay milaza ho tompony dia tonga dia manao barofo nanala ny voninkazo
sy nanangana fefy teo ary manorina amin'izao fotoana izao. Dia io zany ny netineteny amin'ny ambaratonga fanaisan-tsokajiny tany amin'ny fivondronana commune urbaine. Dia ny commune urbaine no niarany nitory taminay zany dia izay ny antony natongavanay tetỳ amin'ny tribonaly androany. Manana taratasy mazava mikasika ny fifampivarotana ity tany ity ny tompony araka ny fanazavany ny tompony andraikitry ny fokontany. Tsy misy kosa nefa ny fahazon-dalana anangana trano ka izay no toerin'ny ponina miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay miara-mitondra ny raharaha eny nivon'ny fitsarana. Zany tamin'ny 1962 izay manambara fa reny espace vert zany le tokony arovana. Dia mbola tsy misy texte zany hatramin'izao manafoana izay zavatra izay. Izay mahatonga ny fokon'olona mbola miady foana hoe aleo mba hipetraka espace vert ny toerana ireny. Teo amin'ny toerana io zany tsy misy construction. Tsy mbola misy construction 10 taona amin'ny herintaona zany ny orenan'ny CTP Filoha mbola tsisy ny fanorenana zany niseho tamin'ireny espace vert reny. Raha ny filazan'ny mpiasa manangana ny rindrina, ananganana fiatsonana fiara na parking ny toerana izay atao eto. Teo anivon'ny fitsarana kosa nefa ny tompon'ilay tany izay toriana nanamafy fa tamboho no atsangana eo. Niezaka nanantona azy zahay saingy tsy nanaiky hiresaka tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Niezaka ihany koa zahay nanantona ny tompony andraikitry ny rafitany, saika ny tany momba ny fepetra tsy maintsy fenoina raha te ahazo tany, efa no ajarin'ny fokotany ela tahaka izao fa tsy nisy tompony andraikitra afaka hanandray. Vaovao makasika ny faramonina hatrany saingy makasika kosa ireo olona manana fahasembanana dia toy ny ireo tanora rehetra na vita fianarana mahery ny anita asa amin'ireo orinasa ihany koa ireo tanora manana fahasembanana. Na dia izany aza dia voafetra ihany raha ny fanazavana ny ho an'ireo olona manana fahasembanana ireo ny zava-bitany dia tsy ambakany ireo olo-salama vatana sy saina mahazo fanana tahaka azy ireo. Mbola fitsimoha ny orinasa mandray olona manana izay fahasembanana izay araka ny fanadidina izay natao rahantsika tahaka izao. Hoenty miatrika ny fiainana tsy maintsy mianatra manaraka fiofanana toy ireo mitovy taona aminy ireo tanora manana fahasembanana. Mitovy ihany koa ny tanjona ahita asa. Any am-pianarana dia efa tsy mora ny fianaran'ireo manana fahasembanana noho ny fanilikilia ny mpiara-mianatra ho an'ireo vonina iohatra nefa mikiry toy ireo tanora miisa 120 navoaka ny fitoerana CNF PPSH mpampiofana ireo tanora manana fahasembanana etsy Ampandrinomby fiofanana maro arakaraka ny faritra mbola afaka miasa amin'ny vatana na rahan'izy ireo tamin'izany. Fianarana ataoko informatique, MS Word, Microsoft Word zany, dia Microsoft Excel, dia Access ary ny internet. Hoe mitana birao zany ny asa eritreretiko atao. Vitako tsara ohatra tsy mampiasa vatana fa mampiasa saina dia mampiasa tanana fa tsy mampiasa tongotra. Tanjona dia mba hoe hanana fivelomana tsara. Na ny tsiron-kanina izay ataoko na ny asa izay ataoko zany dia tena maniry zany mba tsisy kihana eo anatrehan'ny mpampiasa anazy satria mba tsy sin'le hoe zao hoe dia havita mba ialako amin'izay le hoe zao hoe dia havita izay zany nahatonga azy. Tsy tokony hanansaritra ny toeram-piasana amin'ny fandraisana miasa ireo olona manana fahasembanana. Ho an'ireo niofana momba ny informatika biray ohatra dia izy ireo ihany dia efa afaka mampifanaraka ny solosaina tsotra ho afaka ampiasainy avy hatrany. Afaka miasa any amin'ny birao isan-karazany izy na birao am-pokotany na birao amin'ny firaisana na birao any amin'ny sekoly ihany koa afaka miandraikitra izay izy afaka mitazona ny service multi-service reny ihany koa izy ireo manao sisa. Raha misy ordinateur any amin'ny toeram-piasana izay hidirany iasana dia manana logiciel zareo efa manana zareo any amin'ny zareo any tsy ny toeram-piasana zany dia merda logiciel ao amin'ny zareo efa manana zareo dia zareo ihany dia efa afaka mi-installer an'ilay izy dia efa afaka miasa avy hatrany zareo. Matetika nefa dia heverina fa tsy mahavita ny asan'ny olona salama vatana saina ireo manana fahasembanana na dia mandray azy ireny ihany aza ny toeram-piasana dia matetika latsa-datsaka ny karamany tsy mbola misy raha teo ny lalana mifehy ireo orinasa sampiasa olona manana fahasembanana raha ny eto amintsika. Tsy misy quota loatra amin'izao satria ny lalàna zany dia mbola tsy ratifié. Izay efa misy ny lalàna tamin'ny 2007 fa mbola tsy ratifié izy amin'izao fotoana izao. Zany hoe mbola tsy afaka zany manery an'ireo olona ireo ny fanjakana ny entreprise zany tsy maintsy mandray ianareo fa rehefa vita io lalàna io dia mety tonga amin'izay hoe fandraisana ireo olona manana fahasembanana.
sembana manana traikefa nanao fanadinana ara-panjakana ary nahazo diploma avy amin'ny fanjakana ireo manana fahasembanana ny voaka avy eto amin'ny CNFPPSH. Tsy ambaka ny zava-bitany olona salama fatana saina ihany koa ny zava-bitany. Ny Living Faith Church Worldwide na ny Winners Chapel International dia manolotra ho anao Shiloh 2013 feonam-be-isa-taonan'ny mpandresy rehetra eran-tany atao any amin'ny foibe Canaanland Nigeria ny talata 10 hatramin'ny zoma 14 desambra 2024 loha hevitra dinihina fahasoavana miopapana mpampiatrano David sy Faith Odepo. Charity never faileth. So until that love fails in you, you cannot fail in life. Arahino mivantana izany amin'ny alalan'ny satelita ao amin'ny Winners Chapel International Antananarivo ampitan'ny Alliance Française Andavamamba. Ireto avy ny fandaharam-potoana ny talata 10 desambra amin'ny 7 alina ny fanokafana, ny alarobia 1 desambra hatramin'ny zoma 14 desambra isaky ny amin'ny 7 sasany maraina sy amin'ny 7 alina ny fotoan-dehibe, isaky ny amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 3 sasany atoandro ny sekoly ny fanasitranana sy ny fiaonam-ben'ny mpandrarà, isaky ny amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 7 ariva ny fiaonam-ben'ny tanora. Info line 032 05 671 76 033 11 787 40 034 07 671 76. Tsy misy vidim-pidira. Makasika ny lafiny politika hatrany dia toy vakana ny fanohanana ataon'ireo kandida roa izay tafiakatra hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Ho an'ny androany dia ny kandida Ratrema William Mandray no nilaza ny ampabe maso ny fanohanana ny kandida Jean-Louis Robinson ankilany ihany koa mifanohitra amin'izay ny kandida Julien Razafimanazato izay manohana ny kandida Hera Jonary Mampianina miaraka amin'ny antoko leader Fanily fanazavana makasika izay no arantsika. Na dia efa anatin'ny fampilezan-kevitra azy ireo kandida amin'izao fotoana dia mbola tsy mahatoka ny tenana hatrany izy ireo fa misy hatrany ny fifampiresahana tamin'ireo kandida hiatrika ny fihodinana voalohany. Tsisy anefa naikinaiky foana ny fanohanana raha amin'izao fotoana no jerena fa ao ny tombontsoa izay taken'ireo kandida mpanohana raha tokany ny kandida tohanany no lany. Voalohany amin'izany ary tsy azo lavina ny lafiny ara-bola, faharoa kosa ny fahazoana toerana amin'ny fitondrana entin'ny kandida izay tohanana. Ho an'ny androany dia nanambara izay fanohanana izay ny kandida Ratrema William. Tena tsapa mikambana maro anisy fa ny vinam-piarahamonina sy ny tanjona kendren'ny kandida Dr Jean-Louis Robinson no mifanakaikikaiky kokoa amin'ny foto-kevin-dehibe ny joroany. Tsy inona izany fa ny fanandratana ny asin'ny malagasy sy ny asin'ny firenena malagasy ary ny fitandrovana ny fihavanana. Noho izany, ny plateforme politika Patram Gam dia manambara fa manohana ny kandida Dr Jean-Louis Robinson ary manentana ny mpikambana sy ny mpanohana ary mivoaka malagasy andajabato azy amin'ny 20 desambra avizao. Ankilan'ny kandida Julien Razafimanazato nanambara ny fanohanana ny kandida Hera Jonary Mampianina omaly. Tsy mahagaga izany satria dia niaraka ny minisitra ny fitondrana tetezamity izy. Raha ireto farany indray no matahotra ny valifaty izay mety ho ataon'ny filoha teo aloha marakara valomanana raha tafaverina tanindrazana ny tenany. Tsy nahomby ny fitantanana maro izay ny fandimiteto amin'ny firenena, dikan'izany mila fagnatsarana. Ka raha jereny amin'ireo kandida anankiroa, misy zany le kandida anankiray mieritreritra ka raha hoe hijery lavidavitra koa eo amin'ny fampandrosoahana ny firenena. Ny kandida anankiray moa zany eritreritra hoe hamery ny programme izay fa nandalo teto amin'ny firenena izay tsy ho velombelariketo satria izy kandida ihany ny mahalala an'izay. Noho izay antony izay, ny tenako Razafimanazato Julien dia alohana ny kandida Hera Jonary Mampianina amin'ny fihodinana faharoa. Araka izany dia samy manao izay tsy avoan'ny tena ny kandida tsirairay avy, manoloana ny toe-java-misy, tsy azo lavina nefa fa samy mifankatahotra ireo mpanohana ny samy kandida, izay ireto farany no tazana fa tsy mampiasa saina firy amin'ny tranga rahampitso. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana kosa indray raha ny tarehimarika farany dia 5 isanjato ny vahoaka malagasy no tsy manana ny rano fisotro madio tonga eny an-tranony. Eo amin'izay 5 isanjato mampiasa ny lava-drano ary manadio izany mialoha ny ampiasana azy. Ny 10 isanjato kosa ny makan-drano eny andrenin-drano na mampiasa ny lava-drano saingy tsy zatra manadio izany mialoha ny ampiasana azy. Noho izany dia mbola maro ireo olona mampiasa ny lava-drano. Miala 30 metatra ny lava-piringa ny vovo fakarano mba hampadio azy tanteraka. Ho an'ny fokotany iray eto Andrenivohitra dia lakan-drano 70 amin'ny 10 eo no manana ny baopin-drano
rano eo amin'ivo ny jirama no isaina fanazavana mahakasika izay. Manerana ny Madagasikara ny 570 mponina ihany no manana rano fisotro madio tonga ny teo ao an-trano. Ny 550 ny malagasy no mbola misotro rano avy amin'ny renirano sy ny vovo. Tsy ny any amin'ny faritra ihany fa ny eto Antananarivo aza mbola vitsy raha ampitahaina amin'ny tena isan'ny mponina ny tokantrano manana rano fisotro madio tonga ny pompy ao an-tranony. Nanatona ny fokotany an-tsalovana ami izahay. Vitsy ireo manana pompy manokana ao an-trano. Eny amin'ny pompy natokana ho an'ny daholobe ny akamaroan'ny mponina no maka rano. Ka ny isan'ny mponina eto aminay zany dia araka ny atotanisa farany zay moa voaingana ny teto dia eo amin'ny 730 sy 300 sy ray alina izany totalin'ny isan'ny mponina eto. Ny olona zany manana pompin-drano amin'ireo any an-tranony dia eo amin'ny 700 eo. Ny pompy publique zany ny tena miasa mahatonga andreny filaharana be amin'ny pompy publique eto Antananarivo. Noho ireo tranga ireo mila tsy haraka matetika ny pompy pokon'olona arindry izany ary filaharam-be hatrany. 100 hatramin'ny 500 ariary ny rano ray bidon ankehitriny ka mahatonga ny tokantrano sasany izay tsy mividy rano raha tsy rano hosotroiny. Ho an'ireo fandaniana hafa aleon'izy ireo mampiasa lavadrano. Zany efa ela be nampiasa vovo fa io vovo io tsy sotroina fa ohatrany hoe ampiasaina nadiovana WC dia ohatrany hoe nadiovana ny eto amin'ny tanàna zany ohatrany hoe efa avy ny orana. Piasa vovo ihany dia rano atao fanadiovana WC sy ihany ilay izy fa tsy atao sotroina. Dia rehefa tapaka ny jiro dia maka rano amin'ny popy atao amin'ilay rano amin'ny bidon anasana an'ilay WC sy ihany fa satria ritra zany ilay rano dia tsy sotroina dia sady indraindray ilay izy maloto be ilay rano indraindray dia sao dia teraka aretina ilay izy anaoriana. Vitsy nefa ny tahaka nyity tokantrano ity noho ny fandaniana samihafa. Maro ireo misotro ny rano avy amin'ny lavadrano na dia maro aza ho any eto Antananarivo renivohitra no tsy araka ny fenitra tokony hampadio azy ireny ny toerana misy ny lavadrano. Maro ihany koa ny tsy mahafantatra ny elanelany farana lavitra tokony hajaina miala amin'ny toeran'ny lavapiringa tokony hisy an'ireny lavadrano ireny. 30 metatra manodidina zany miala ny lavapiringa ary koa tsy atao amboniny lavapiringa ny tsy atao ambany lavapiringa ny puits fa any ambony en amont zany. Tamin'ny volana marsa teo ray tapitrisa amin'ny mponina eto Analamanga no mbola sahirana vao mahita rano fisotro madio. Eto amin'ny manodidina n'Antananarivo isan'ny manana olana lehibe ny komina Lasora, Ambohitrapeto, Andranona Otra, Ankadikely sy Sabotsynamehana. Araka ny fahitantsika azy teo dia misedra olana tanteraka ihany koa zany ireo mponina manoloana izay fahazahoana ny rano fisotro madio izay. Miaratsy ankehitriny kosa ny kalitaon'ny rano fisotro madio vokatry ny fahasimbany ny tontolo iainana, ny rika, ny dorytanety ary ny tavy moa no mahatonga izany. Manoloana izany indrindra dia nisy araka izany ny atrikasa nataon'ny mpikambana eo anivony ity rano tetsy amin'ny Ibis Hotel Korondrano fametrahana ny paikady mahomby ho an'ny fitantanana sy ny finjarana ny rano fisotro madio ho an'ny 2 taona manaraka. Fanadihadiana mahakasika izay no arantsika. Atrikasa nasionaly izay iarahana amin'ny rehetrarehetra atao hoe institutionnel zany ao daholo zany ireo tompona andraikitra isan'isany eo amin'ny fitondrana dia ny tanjona tamin'ity zany mba hampahafantarana zany le hoe GIR na hoe gestion intégrée des ressources en eau satria maro ireo fomba filana ny rano fa tsy ny rano fisotro fotsiny akory no ilana ny loharanontsika eto Madagasikara. Dia ao koa ny andrasana amin'ity mba hahafahantsika mpisehatra hoe inona no andrasana amin'ny tambazotra, inona no tokony hatsaraina amin'ny zavatra vitany na inona no mbola tokony ataony raha hotohizana ny satria manao ny vinavina kasa ny 3 taona manaraka indray zany izay manomboka amin'ny taona 2014 zay. Fanadihadiana kosa indray fahatsiarovana tsy maty ao an-tsaina ny fahatanorana indrindra ny fotoana nandalovana tany Anjegoly. Sakisangy vazivazy samy fotoana tsy mety adino ireo atsiarovana ny atsiarovana izay nandiganana ny tokantrano mbaravarana ny sekoly izay. Ajarena atoandro no arantsika mikasika izay fanadihadiana izay. Tany Anjegoly tsy maintsy misy foana ny fahatsiarovana tsy mety maty ao an-tsaina tamin'ny fotoana nandalovana ny fahazazana sy ny fahatanjana, ny adolo-amosety sy ny fitiavana, fotoana ny ainan'ny mpianatra nandritra ny taona maro ny anarana, paikady nanamarika ny rehetra, ny tsipy-taratasy ny tena nahazatra, tsiksie no misongadina eny amin'ny endriky ny mpandalo raha antaniana momba ireo fikotikotiana madinika tany am-pianarana. Ny tany am-pianarana dia salama hoe
filalaovana miaraka miadaladalagna amin'ny bafoany miaraka amin'ny namana kôtikôty vehivavy manoratra taratasy eo bara dia tsipy amin'ny vehivavy any alohaniny zay na voasasa ny telo lahy mbola le sangisangy tamin'ny fiainana taloha fa tsy amin'izao fotoana intsony misangisangy fotsiny misangisangy amin'ny ankizy eo am-pianarana dia izay fotsiny efa lehibe amin'izay dia misy bandiny kôtikôty dia mangaringarika saromena izy ohatr' izany rehefa tiana rehefa voagosy dia saromena moa rehefa ratsiratsy dia angariana sazy anyany fahazarana teo amin'ny sampinamana mitoetra ho fahatsiarovana tsara na ratsy ho an'ny tsirairay ireo karazana sazy nahazo rehefa mpianatra na anara-petaka isan'ny fahatsiarovana tany an-tsekoly ihany koa dia mandeha lavitra ny fianarana zay tany ambanivohitra maka pibasy ana hoanina amin'ny sakay izany no tena souvenir-nay tsara indrindra tany am-pianarana taloha tratra zay nadinina leçon tratra ny seza rivotra resaka secret kely le atao anaty anina le atao anaty soratra kely le atao anaty soratra kely amin'ny taratasy dia le atsy-pianarina izay ihany miamba ny tsarona fa nisy ka tratra ny mpampianatra dia voasazy nandohalika ambodi-saina eo amin'ny 15 minutes eo fotoana iray nitoetra eo amin'ny fiainana ary mbola ho tsaroana na mamy na mangidy lalana tsy maintsy izorana ny fianarana irosoana amin'ny sehatry ny asa dingana lalovana ka iainana ny fandresena ny hafaliana mitomany sy ireo fihetsem-po mifangaro manao baolina aho teo mamasina isaky ny lakamisy masy misy baolina eny dia manao baolina zay dia rehefa manao baolina dia tsika resy dia mitomany daholo zay zany tena tsaroko dia nisy fety tao am-pianarana dia mba nandindihy teo dia ny directrice nangataka anao nandihy hoe sekseka kely nafinaritra ino ndray zavatra hainao ihany io nazaka directrice dia misy ohatra hoe manao excursion zao ohatra ny lakilasy dia soratana amin'ny taratasy hoe any enanina any enanina dia nisoratany zalatany any amborikidoro ambody kidiro zany misoratany zalatany dia namaky tokoa le prof tsy hainy le prof le soratra dia any amborikidoro aiza koa raha misy nisy an'izany amborikidoro zany fa tsisy an'izany dia namaky tsara teo dia ay tena tsy misy mahazo manao excursion nareo amin'io fa tonga dia examen dessin tany amin'ny teknika mantsy zay ohatra zany ao anatin'ny fitoam-pianarana tanteraka ny mpianatra amin'izao fotoana izao mamy ny fiarana rehefa manantona ny fitoam-pialatsasatra malaina isaraka ny mpinamana nefa ny entomody mampatsiahy hatrany ny fianarana afaka folo andro eo indray hipaika ny fialambony voalohany ho an'ity toam-pianarana ity vaovao makasika ny kolotsaina kosa indray dia fampisehoana farana ataon'ny tarika anjila hamarana ny fankalazana ny 5 taona ny akarany antsehatra izay mifanindran-dalana amin'ny 5 taona ny trano famokarana miritsoka production no tanterana etsy amin'ny lapa ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina rampitsoalahady fa valo ny volana desambra andraso ao io no anarana nampitondraina ity fampisehoana ity ireo hira izay fanafantarana azy hatr'izay sy hira vaovao hafa ihany koa ano entiny amin'ireo mijery amin'izany hira 50 eo moa no irainy mandritra ny fampisehoana anomezana fafampo ihany koa ireo mpakafy fanampanazavana no arantsika 10 taona ny tarika anjila ary groupe anankiray tsy dia nanao album fa mahafinaritra dia ampon'ny olona foana lizy ary tsy adinina fa dia fisehoan'io zany amerina an'ireo hira nakafy nafantaran'ny olona azy sady hitondra zavatra vaovao hafa koa amin'ny hoe lumière son sy ny karazany afinaritra ny fiarahanao zany ny zila miaraka amin'ny miritsoka production miaraka amin'ny vahoaka mety afinaritra io zavatra io hoe zana hoe na ny bis na ny hoe angatahany olona atao fity dia ho atao zay ny 5 taona zany
Makasika izay alafo ny kolotsaina izay hatrany dia tsy mifidy taona na ny vahiny na ny malagasy samy mahazo ny anjarany avokoa nandritra ny zoma mahafinaritra tamin'ny alalan'ny hetsika eny anivo ny ivitoerana ara-kolotsaina teto Antananarivo. Raha tamin'ny afaran'ny herinandro teo nojerena dia Eric Skory tetsy amin'ny IFM Analakely ny mandroso antrano eo amin'ny CGM Analakely fiarana manokana tamin'ny tarika zay sy ny mpakafy azy kosa tetsy amin'ny Louvre ary tsy manokana ny Nelson Mandela amin'ny Vatomanga atao anatin'ny hira iray tetsy amin'ny buffet du jardin. Fanadihadiana mahakasika izay. Nampiana ankirany oronan-tsary fohy miisa 4 nandritrany 20 minitra izay navarina tanteraka ireo mpijery izay ahitana sokajin'olona maro nanatrika izany tetsy amin'ny EFM Analakely omaly. Ny ankizy no tena liana tamin'ny fampisehoana nentin'ny Erika Sory mpitendry avy any Elinosy La Réunion. Ondi, Antsiva, Antsy, Naval sy ny feon'izy ireo manga no nentina nampandroso an'ireo mpijery tao amin'ny tontolon'ny jaza omaly tetsy amin'ny CGM Analakely. Nanampy azy ireo Antsehatra Fy teo amin'ny clavier, Sosia teo amin'ny apoga Marianaka sy Ozefa teo amin'ny gitara basse. Niara izarany fiainana andavanandro amin'ny tontolon'ny mozika ny tarika Ana Quartior omaly nandritra ny fampisehoana. Taorian'ny fampisehoana ny tarika zay tao amin'ny CCSK Antamena no natamin'ireo mpankafy azy ny tarika zay fiarahana tsotra ary ny avaka ny fizarana antsehatra ny rakira vavao Saratiny. Fiorana mahazatra isaky ny zoma hanjakan'ny jazz tetsy amin'ny buffet du jardin Antaninarenina. Tsy ao an'i Nelson Mandela tamin'ny alalan'ny mozika ary nanolotra hira iray izay nahitana ny Nicolas Vatomanga sy ny namana Antsehatra. Feny etsika nampialavolony ankizy sy ireo tanora ny Grand Matin Soleil Lève tetsy amin'ny IFM nanjaka trano ny jazana tetsy amin'ny buffet du jardin na CGM nandray ampiavana trano ny Saratina ny mpankafian'izay tetsy amin'ny 313 Louvre Antaninarenina. Amin'ny tokosa ny fanomezam-boninahitra ny Nelson Mandela mitarika ny tamin'ny fanavaka vambolon-koditra atao Afrika Atsimo manoloana ny mpitondra fotsioditra nodimandry moa any alakamisy alina teo tatsy Johannesburg. Tonga marobe ireo olona teo alohan'ny tranony ao Konu izay nialany ny Inde efa niady tamin'ny fahafatesana nandritra ny embolana sy tsy rariny nandritra ny fiainany ka nigadrany aponja ihany koa nandritra ny 17 taona ity filohan'ny filoham-pirenena teo alohan'ny Afrikana Tatsimo ity. Afa manoloana ity fahalasany Nelson Mandela ity ihany dia misaona ihany koa ny firenena malagasy mandritra ny 3 andro noho izany dia midina eo amin'ny atsasany avokoa ny sainam-pirenena malagasy mandritra ireo 3 andro ireo hatramin'ny talata ho avy izao amin'ny mahafiloam-panjakana misana ny andraikitry ny filoham-pirenena azy moa dia nandefa taratasy fiaraha-miory amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy sy amin'ny alalan'ny ireo vahoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy any filohan'ny teteza mita ho an'ny filoha Jacob Zuma sy ny vahoaka Afrikana Tatsimo tsy akanavaka. Fanadihadiana mahakasika izay no arahantsika avy hatrany.
fanomezam-boninahitra tsy ankiato ataon'ireo vahoaka afrikanina tatsimo efa mivona amin'izany ity firenena ity mandritry ny herinandro isy ny hetsika manokana sy fanomezam-boninahitra isan-karazany ho an'ny Madiba alohan'ny andevenana azy ny alahady 10 desambra ho avy izao. Ny filoha any an-toerana Jacob Zuma izay nanao ny herinandro avy io ho herinandro fisaonana manomboka ny alahady 20 desambra izao ka hatramin'ny 10 desambra ifanesy ny fanamarinana ny fanomezam-boninahitra ity olomanga ity dia be kosa no anohizana izay herinandro fisaonana izay ny 12 ary ny 13 desambra dia be makany Pretoria renivohitry Afrika Atsimo alohan'ny andevenana azy ao koa tanàna nahafinaritra azy indrindra. Natao andro ny fampihavanana kosa ny alatsinainy 12 desambra andro tsy asana ny antoerana taona izay anokanana ny tsangam-batony ity reny ady amin'ny fanavakavaam-bolokoditra ity. Dia iny vaovao iny ihany koa tompoko lasy tompom-bavy ny antsika maranana ny fotoana tamin'ity takariva ity isaorana ianao nanaraka izy fampahalalam-baovao hatramin'ny farany dia mameha fotoana ho anao amin'ny alatsinainy ho avy izao indray apetraka ary ny veloma mandrapitafa mandrapeona tompoko lasy tompoko vavy.